mena rana mpamitaka, ny mena rana mpamitaka. Izany no lohahevitra fohy hodiny antsika androany, anasako anao ampifaliana, anasako anao ampitiavana, mba samy miharitra hatramin'ny farany. Maraina ny andro, miarabantsika indray, tafahoana somatsara, avy namakivaky ny alina mangina iny isika rehetra, avy natory azo antoka fa nahazo hery vaovao, ka dia manolotra ny fampiarabana ary manolotra ihany koa ny firarian-tsoa ny fiadanany tompony ho anao sy ny ankohonanao. Andeha hiaraka hivavaka isika, andinika an'izany lohahevitra izany. Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao, rainay mandrakizay ary rainay izay azonay talahoana amin'ny fotoana rehetra. Misaotra anao indray zahay fa tafahoana amin'ity fandarana mahazatra sy mahafinaritra anay loatra ity, koa mangataka anao zahay aoko tsapanay ny fanatrehanao. Tomoera ty amponay Andriamanitra, ary ianao ane anala ny hevitra mampisaraka anay aminao dia ny fahotana sy ny tsy fahatanteranay. Ary sinoana kosa ny fandrotsanao ny fanenao masina n'izany mba hampianatra anay ny teninao. Nara Kristy nangatana ny vavaka. Amen. Ry namana isany, anisany lohahevitra manandanja ao amin'ny bokin'ny Genesis, ilay taranja fototra, sy ny Apokalipsy, ny resaka fiankohofana. Any amin'ny Apokalipsy moa dia lazaina hoe drakona ilay tompony fiankohofana sandoka, ary mitaona ny olona ho amin'izany fiankohofana sandoka izany. Ary izay no ilazana azy hoe mena rana, satria ilay mena rana mantsy dia mampatsiahy antsika ilay tantara nitranga tao Edena, ka nitaoman'ilay mena rana ny Adama sy Eva anaraka ny fikomeny amin'ilay mpahary ilay Andriamanitra tompontsika. Izao no voalaza eo amin'ny Genesis 3:1 sy manaraka manao hoe: ary ny mena rana dia fetsy noho ny biby dia rehetra izay nataon'i Jehovah Andriamanitra. Ary hoy izy tamin'ny vehivavy: anky, efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo ny hazo rehetra ao amin'ny sady. Fa vehivavy tamin'ny mena rana: ny voan'ny hazo amin'ny sady azona hinanana ihany, fa ny voan'ny hazo avovoan'ny sady kosa no efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo na tendrenareo, fandrao maty ianareo. Ary ny mena rana tamin'ny vehivavy: tsy ho faty tsy akory ianareo, fa fantan'Andriamanitra fa amin'izay andro hinananareo azy dia ahiratra amin'ny masonareo, ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo, ka halala ny tsara sy ny ratsy. Zao indray ny voalaza amin'ny Apokalipsy 2:20 ka ny andininy fa 7. Zao ny voalaza ilay teny: ary nazera ilay drakona dia ilay mena rana ela izay atao hoe divoly sy Satana, izay mamitaka izao tontolo izao, dia nazera tamin'ny tany izy, ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Misy fihetsika mitovy amin'ireo andininy bokin'ny Genesis ireo sy ny bokin'ny Apokalipsy no vakitsika teo, dia mitovy ny hevitra itovizany dia zao: samy resaka famitahana izy ireo. Fa misy fahasamihafana kosa nefa amin'izany, satria raha tany amin'ilay taranja fototra ny bokin'ny Genesis dia tsy ahitana afa-tsy olona roa no nofitahany Satana. Fa ty amin'ny Apokalipsy kosa dia zao: mitaona ny olona rehetra Satana, ilay drakona, iankohoka eo aminy. Ny mahafinaritra nefa dia zao: ninona fihetsika ataon'ny Satana, ninona ezaka ataon'ny Satana amin'ny famitahana ny olona, tsy miova Andriamanitra araka ny fandresantsika tany aloha. Tsy miova ny toetra an'Andriamanitra, tsy miova ny tenin'Andriamanitra. Rehefa ny tenin'Andriamanitra manao hoe ho faty tokoa ianareo, dia tsy misy lainga izany. Fa Satana namitaka ireo razambetsika Satana. Ary izay ny zavatra mampalahelo, ilay mena rana dia mpamitaka ilay mena rana. Zao ny zavatra anankiray nefa azontsika atao ihany nefa
ny miala am'zany fitaka satana zany. Azontsika atao nefa no miala am'zany fandrika ataony satana zany, ary zay no ambarany ny apôstôly Jakoba am' Jakoba toko voalohany. Zao ny voalazany Jakoba toko voalohany a. Jakoba toko voalohany ka ny 5. Zao ny voalaza manao hoe ary raha misy ianareo tsy manam-pahindrena, zany hoe mety ho tratran'izay fampitana ataony satana zay, aoka izy angataka amin'Andriamanitra izay manome malalaka amin'ny olona rehetra sady tsy mandatsa, ary de omena azy izany. Ilay mena rana miezaka mitaka atsika olombelona, fa azonao atao kosa nefa ny mangataka fiarovana, mangataka fahindrina, mangataka taridalana, mangataka ny fahaiza manavaka amin'ilay Andriamanitra, toy izy lazany teny Andriamanitra manao hoe de omeny anao izany. Azo antoka ry mpiara-midinika namana ny soratra masina, azo antoka ny vahaolana omen'Andriamanitra. Tsy ho voatery ho tafalatsaka amin'ny fandriky ny devoly isika, raha toka mientehitra amin'io Andriamanitra mpamany olana amintsika io. Ka raha resaka famitahana no namitahana ny olona tany am-boalohany, de tenin'Andriamanitra kosa no vahaolana omen'Andriamanitra mba hierovana an'izany famitahana zany. Tsy miova Andriamanitra, marina fa tsy miova ihany kio ilay fifanandrinana lehibe zay fanaovany tsara sy ny ratsy, kanefa ao anatrehan'izany toe-javatra izany de Andriamanitra manome ny vahaolana zay tsy manam-pahindrena aoka izy angataka amin'Andriamanitra. Zany no taridalana omena antsika indray androany, zany no vahaolana omena antsika indray androany. Ka raha mitona antsika ho amin'ny fiankofana tsy izy lay dragona na lay menarana ela satana, ny tenin'Andriamanitra kosa ilay vahaolana omena antsika de mitarika antsika amin'ny fiankofana tena izy, miekohoka eo amin'ilay Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Ny tompony hombanao, ka ny tontolo andronao androany de ho tontolo andro zay iarahantsika amin'ilay mpanome antsika ny vahaolana miaro antsika amin'ilay fandrika velarina ilay ratsy. Tompony hombanao, amen. Iaraka hivavaka resika ankehitriny. Andriamanitra rainay io, misaotranao izahay fa nampahafantarinao anay teto androany, fa na dia mpamitaka aza lay menarana, lay dragona, lay satana, na dia mamitaka ny olona rehetra ambony tany aza izy, de misaotranao izahay fa ianao kosa nanome ny vahaolana, fa raha mitady ho rendrika anatin'izy ireny izahay, de makeo aminao, mangataka aminao mba hiaro anay amin'izany fandrika izany. Tompo, aoka ianao androany no vahaolana ao anay, aoka ianao no mpiaro anay tsy ho tafalatsaka amin'ilay fandrika velarina sy satana eo alohanay. De mitahi ny tontolo andronay androany, mitahi zay mahakasika anay rehetra, ny vavaka tononona sy angatanay nohony amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Amen.